Ampitiavana ndray topo klasy topo avy nitsidihana ny tokantrano am'izao takariva izao hampanajana ihany koa no anasananao anaraka hatramin'ny farany ireo vaovao izay misongadina sy voaray ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity isan'ny nisongadina tamin'ity androany ity ary ny fametrahany ny colonel Charles Fitorina teny anivon'ny fitsarana eo ihany koa ny fanomanana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ary ihany koa ny olan'ny telestage izay diavin'ny mponina manerana ny Madagasikara mihintsy makasika kosa izay fametrahany colonel Charles Fitorina teny anivon'ny fitsarana zay ary no isantarantsika ny fotoanantsika amin'izao takariva izao rehefa tapitra ny fotoana nomeny colonel Charles Andramatoa Christine Razanamaso sy ny generaly Ndriary John Andereka tsy nahazahoana valy mahafapo izany dia niroso tamin'ny fametrahana Fitorina ny colonel Charles androany eo jerentsika ary ny sary. Nametraka fitoriana teo anivon'ny fitsarana mbaratonga voalohany teny anosy ny lieutenant colonel Charles Andriana Soavina tompon'andraikitra telo teo anivon'ny fitondrantan-tezamita dia ny ministrin'ny fitsarana teo aloha Christine Razanamaso ny lehiben'ny état-major nitafika teo aloha ny generaly Ndriary John André ary ny lehiben'ny fisy teo aloha Lili San René no notrina raha samihafa no hanenjehan'ny lieutenant colonel Charles Andriana Soavina azy ireo. Ny antony torinan'ny Christine Razanamaso dia ny fanalambaraka ny masombahoaka par voie de presse tamin'izany fotoan'izany moa nilazany fa adala ny tenako dia tokony mba mitondra le proof izy hoe adala aloha za salama soma tsara tao mifonjy ny tsy hafa io tamin'izany fotoan'izany dia izy moa no mahita volana alohan'ny abiby dia zay zany ny antony itoriana azy voalohany. Faharoa mitory ny général Ndriary John satria tamin'ny raharaha zay nanamborana anay tamin'ny bany 14 dia namanay izy ary zay dia niarany vory tao anatin'ny brown tao namolavola an'izany zavatra natao anay teny amin'ny bany zany kanefa moa ny lehilahy namadika ny tenako sy ireo mpiaradia tamiko dia ny fitoriana azy androany tsy noho ny famadianako satria zay acte de trahison zay tsy de miditra ty amin'ny juridiction ty amin'ny civil ty fa ny amin'ny juridiction militaire zay fa ny antony itoriana azy dia nalaza tao ao fa nisy détournement d'armes et de munitions nisy basy nampiasainay tamin'izany sy bala zay tsy hita ny ankamaroan'io basy sy bala io hatramin'izao ka ny fantatro dia ny tenany zay izy no nitondra miaramila nanambotra anay teny dia afatatro amin'ny ray manontolo ny charge rehetrarehetra mikasika an'io basy sy bala very io mikasika ny lilison ihany koa 3 raha mbola tany la réunion ny tenako dia laza koa moa izy nanamafiny any Christine Razanamaso fa hoe adala ony ka tokony mba porofony rahalahy aloha ny madala fa ato amin'ity fitsarana ty zany zay nifankahita eto zahay moa zany mbola tsy de nifanatrika loatra fa alors zay mba devant la barre ato zay de mifankahita tsara zay am'izay fotoan'izay dia hoe mba am'izay zany mba mifankahita ny mikasika ny Christine Razanamaso manokana raha nilaza izy tamin'ny 2 janoary 2010 hoe adala ny tenako taorina ny fitoriana Andriamatoa Ravalomanina Marika dia nilaza izy tamin'izay fotoan'izay fa hoe ty zavatra taony Ravalomanina Marika ty dia plainte contre le peuple malgache. Androany koa Razanamaso Christine dia milaza anao fa ny fanalambaraka zay nataonao ahy dia tsy ho arery fa ohatra ny fanaovanao tsinitsinina ny vahoaka malagasy mihitsy satria lazainao fa tsy marina ny zavatra niteneniko tany tsy hafa ahoana moa nilazanao fa tsy marina ahoana nilazanao fa tsy soratanako zany namoaka an'iny ary zavatra fantatro zay nikasika ny lundi noir sy ny 7 février zay navoakako tao fa de toute façon moa tsy maintsy mbola hipoitra ato zany lundi noir 7 février zany fa de ity moa zany no napoitra anazy rehetrarehetra tantara mitohitory vahoaka malagasy. Manome feptaona hatramin'ny voalohany volana Mey ho an'ny filohan-tetezamita kosa ny lieutenant colonel Charles Andriana Soavina ifona aminy. Manome feptaona indray ao an'ireo olona namono ahy hatramin'ny voalohany volana Mey zao mifona anareo ao an-tranoko mitondra ray aman-dreny isanisana na gadra ianao namono ahy na pénitentiaire ianao na lehibe ny fonjany tsy hafahanao tamin'izany fotoan'izany na tompon'andraikitra ambony ianao tamin'iny tetezamita iny na lehibe n'androm-panjakana ianao na chef d'état ianao tamin'iny transition iny ilaiko no mifona ao an-trano farany herinandro talohan'ny paka moa nangataka fifonana tamiko ny Andriamatoa Andry Rajoelina
dia hoe andao ifona amin'ny Charles fa teneno izy ifona amiko any amin'ny province zay toerana tiako na any Diego na any Majunga na any Tuileries na any Tamatave za kosa tsy manaiky monsieur Rajoel Landry Nirina fa raha ifona amiko anao ao an-tranoko ao Kadivato fa fotoana fampiavana pirenena zao tsy adala akory reo ray aman-dreny FFKM sy ny mpitondra fanjakana ankehitriny zao zay namoaka niny 4F iny raha iay keliko amiko tokoa anao dia anatin'ny 4F zay fiakekeliko any ataonao raha ohatra ka tena ifona amiko marina anao mifona amiko ao Kadivato anao raha ohatra tena ifamela amiko marina. Andrasana araka izany ny toy ny fitoriana napetraky ny lieutenant colonel Charles Andriana Soavina ity teny amin'ny fitsarana.